tokony apetraka ny fanatsarana sy ny fanovana ny rafi-pitantanana eto Madagasikara mba hisina fiarovana ny harem-pirenena sy anatsarana ny fitantanana azy ireo hoy ny fanazavana nentin'ny komite teknika amsana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo anivon'ny CST teo aloha tanjona ao anatin'izany ny fametrahana ny fangaraharaana ao anatin'ny fitrandrahana ny harem-pirenena. Ravakarandriamanala no mitondra ny akom-baovao sary ny Mamra Soanaivo. Iray amin'ireo firenena 10 isany manana rena voajanahary betsaka indrindra maneran-tany i Madagasikara. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy anefa ireo rena voajanahary ireo ary tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka hoy ny komite teknika amsana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo anivon'ny CST teo aloha. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny boky mitondra ny lohateny Madagascar le changement izay mirakitra ireo soso-kevitra entina anavaozana ny rafi-pitantanana eto Madagasikara. Tanjona amin'izany moa dia ny arovana sy anatsarana fitantanana ireo harem-pirenena ireo. Anatin'izany ny fanafoanana ny MID, marché interbancaire de devise. Anatin'izany ny fijerena sy ny fanovana zay tokony atao rehetra eto. Anatin'izany ny redéfinition du rôle et la mission de l'État. Zany hoe jerena ndray mandeha inona marina ny tena tokony ho asa sy andraikitry ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fitsinjovana ny vahoaka satria ny fanjakana dia tokony anana zay redevabilité zay voalaza zay redevabilité sociale zay tokony anana ny fanjakana. Zany hoe ny fanjakana dia tokony hijery ny vahoaka ahoana ny fomba ahafahan'ny fanjakana hijery ny vahoaka zay. Anatin'izany zay voalaza teo ny création ny fananganana ny ministera hijery ireo arena rehetrarehetra reo. Tsy vitan'io ministera io ihany fa tsy maintsy atsangana ireo office na structure rehetrarehetra zay hanara-maso. Efa niasa hatramin'ny taona 2010 ity komite teknika ity ary efa nisy ny fehi-kevitra natota tamin'ny taona 2010. Nasiam-panavaozana ity fehi-kevitra ity mba hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka izo navoaka androany izao.